raha kristianina ianao a dia noy a ity afatra ity fa mety hanavitra anao a indray androany satria matetika ny atrehan'ny zanak'Andriamanitra dia fakapanahy. Androantsika dia izara fanalahidy hiatrehana fakapanahy. Zay indray ny jerentsika ao anatin'ity vidéo ity a aza miala ary fa manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a ao aorianan'ny générique. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra, misaotra anao manaraka hatramin'ny pejy mitsanganaka miazava tahina manokana tompoko. Fanalahidy hiatrehana fakapanahy. Rehefa ny saintsika sy ny vatantsika no manosika antsika hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia fakapanahy ny anaran'izay. Indrisy anefa rehefa tojo fakapanahy ny kristianina, ny zanak'Andriamanitra dia manadino ny hery sy ny fahefana izay efa nomen'Andriamanitra azy mba hiatrehana azy amin'ny fakapanahy zany. Ny hafarany dia lasa tafalatsaka ao anatin'ilay fakapanahy mihitsy azy, dia avy eo lasa tratra ny fanamelohan-tena, tratra ny fanahiana ary lasa matahotra ny fitsaran'Andriamanitra rehefa avy eo. Ry namako, misy fehezan-teny iray ity anovanao. Ny fakapanahy dia fahafahana anao ny safidy ho an'Andriamanitra. Ny dikan'izany, rehefa mitranga ny fakapanahy dia opportunité anehoanao fa tian'Andriamanitra ianao. Rehefa manomboka azonao zany dia rehefa tonga eo anoloanao ny fakapanahy dia anomboka sahanao tsy ny fakapanahy ianao hoe tianao ny safidiko fa hisafidy an'Andriamanitra. Izany mahatonga anao hiamafy ary hahatonga anao hanana ny endrika Jesosy Kristy. Jesosy mantsy nalainy devoly fanahy ary tenin'Andriamanitra nahafahany nanohatra an'izany fa voasoratra hoe zava-dehibe zany ny ahafahantsika mamaky sy manana tenin'Andriamanitra ao anatintsika ahafahantsika manohatra fakapanahy. Ary mampahery anao zay tsy hatahotra fakapanahy ary handositra fakapanahy, handosirana ny fakapanahy fa tsy hanatonana. Fa rehefa manatrika an'izany ianao dia misafidiana an'Andriamanitra satria ao anatin'ny fahalemenao no anehoany ny heriny. Ny Jakoba toko 1:12 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satroboninahitra ny fiainana izay lazain'ny tompo omena izay tia azy. Le satroboninahitra zany no omena an'izy, omena izay tia azy. Dikan'izay rehefa misy fakapanahy dia misafidiana ianao hoe za tsy hisafidy anao ary fakapanahy fa hisafidy an'Andriamanitra, hisafidy an' Jesosy ary tsy hanao an'izany zavatra izany satria tiako Jesosy. Ivavaka tsika tompoko. Tompo Andriamanitra ao misaotra anao zany amin'izany teninao zany. Omeo hery zay ahafahanay handositra fakapanahy, hiala amin'ny fakapanahy ary raha sanatriany zany eo anoloanay ny fakapanahy dia ampio zay anda ary anao tsy ny fahotana fa hisafidy kosa anao Jesosy Kristy ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misarasala, milike sy micommente sy mipartage maximum amin'izay groupe misy anao any. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabona amin'ny page satria isan-kerinandro izay dia mandefa vidéo tahaka izao. Veloma tompoko.